nampalahelo tokoa ny zavanitranga teny andray soro iny ilay lehilahy tokony 20 taona izay namony ainy tao anatin'ny tranga iny moa zany dia fantatra fa mpivaroboanjo ny lehilahy ary nalefa eny amin'ny fianakaviana eny talata amin'ny volonondry ny iray tamin'ireo mpivarotra kosa indray dia voatery nikatona mihitsy ary niazo ny eny ambanivohiny eny mba ahafahana maka saina sy mandinika tsara ny tranga izay niatra tamin'ny fianakaviana zany tao anatin'iny vona iny fa lafomba vao hafa tanteraka kosa indray ny maraina teo no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iray sampirenena teny Ivato ny vata mangatsiaka n'ilay andrarezin'ny kanto malagasy Régis Gizavo eto ny Tinambara izy no nampalalany Madagasikara tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny Angourdao avy hatrany dia niazo ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny vata mangantsikany ary endrasany eny atoerany ao amin'ny Rapitso kosa indray dia hiazo ny tanànan'ny Toliara izany vata mangatsikany Régis Gizavo zany. Andrasany etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny vata mangatsiaka n'ilay mpanakanto manana ny maha izy azy Régis Gizavo. Ny maraina teo no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina ny vata mangatsikany niaraka tamin'ny vady aman-janany. Verolomangy Madagasikara, verolomanga ny kanto, misaona ny firenena. Eny hatrany ivelany aza dia verolomanga ihany koa satria isan'ny nanana ny anjara toerany tany ivelany Régis Gizavo. Radio hatrany amin'ny 500 any États-Unis no mandefa nirany ity mpanakanto malagasy ity nanomboka ny alatsinainy teo. Manana ny ambara mikasika ny Régis Gizavo Imam Gotso, mpanakanto malagasy izay niara niasa tamin'ity mpanakanto malagasy na moa ny ainy ity. Le groupe ny All Stars malagasy iny dia misy an'ilay tokotelo, le tokotelo iarahany Monika Njava sy Régis izy Gary de Gary numéro 1 de vente d'album eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao sika dia misy vaovao maly vao azonay tamin'ny Monika Njava ary azo vérifier sur internet fa misy 500 radio FM any États-Unis nandefa nihiran'ny Régis sy tokotelo nanomboka tamin'ny latsinainy 80 ny atombohan'io tamin'ny premier jour dia hatramin'ny maly larobia izy 500 chaîne de radio mandefa ny hirandolo amin'izao fotoana izao fa tena afaka fiera zany tsika gasy hoe numéro 1 vente album ny hors de musique zany io album tokotelo amin'izao fotoana izao. Na dia ireo mpanakanto vahiny aza dia mahatsapa tena ho banga noho ny falasan'ny Régis Gizavo. I Christophe Maé izay isan'ny niara-nasa tamin'ity mpanakanto malagasy ity no niantoka ny fitondrana ny razana sy ny vady aman-janany teto an-tanindrazana. Christophe Maé no niantoka ny rapatriement de corps sy ny freny izy mivady izy mianaka ny vadiny sy ny zanany izay tonga eto dia maromaro ro naman'ireo David Famadon izay tena anisan'ny farana akaiky azy indrindra ho avy koa fa ho avy amin'ny volo Larabitso olona tena akaiky azy be izy koa nilaza tamiko izy no amboatra ny tombo sy hanao fomba gasy hanome omby hanomenana ny raha ny zokobe Régis Gizavo zany. Andrasana ny oalina eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny razana ary sidina any Toliara raha Ampitso. Andrasana 2 andro ao Toliara kosa izy ka ny asabotsy fa 20 ny volana Jolay no alevina ao amin'ny fasan-drazany ao an-dranon'ny Toliara akaiky ny seranam-piaramanidina. Cintura errada, cintura quando pizza.